mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity talata ity dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany alohan'ny dirantsika ny amin'izany lesona izany nefa dia hivavaka isika. Iranay tsara indrindran-danitro mbola faly ny fonay miantso ny anaranao, faly izahay satria tsy mahatsiaro irery fa voky sy ampiky ny fahasoavanao manjakariva ka indrindra ny teninao izay azona isan'andro dia tsy mba mahatsiaro manrery fa mahatsiaro mahazo fahasambara manjakariva. Angataka aminao mba hiasa ao anatinay ka nitebiteby rehetra ny ahiahy esory avy hatrany reny amin'ny anaranao ka aoka ny avy aminao rery ihany no hanjaka ao anatinay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Tompo, iza no mahazo mitoetra ao amin'ny tabernakely? Ny Salamo 5:10 no voaboasantsika. Ny valin-omena atao amin'ity salamo ity dia ny famintinana an'ireo fepetra voalazo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny mpaminany, ireo izay manana ny asany, izany hoe ilay manao ny marina sy ny toetrany izay taratra Andriamanitra. Toerana masina ny fitoerana masina ary no hamasinina avokoa izay rehetra atao, anisan'izany ny mpisorona. Arak'izany ny fahamasinana dia fepetra tsy maintsy atao mba hidirana eo anatrihan'Andriamanitra. Ny fahamasinan'ny Israely dia tokony ho feno, tokony hampiray ihany koa ny fanompoam-pivavahana amin'ny etika ary hampiarina amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana izany. Nomena mivoaka an'Andriamanitra ny lalàna mba ahafahan'izy ireo manatanteraka ny fahaizany lehibe indrindra. Ny fisoronana mpanjaka dia ahitana fiainana feno fahamasinana eo anatrihan'Andriamanitra sy mitondra ny fitahian'ny fanekem-pihavanana ho an'ny firenena hafa. Inona moa izany ny dikany hoe masina? Ny fotanteraka no toetra tsara indrindra na nampivavaka eo anatrihan'Andriamanitra. Teny Hebreo tamim na hoe tonga lafatra dia midika hoe fahafenoana. Ny voaloboka tonga lafatra dia tsara sy tsimbasimba ary salama, tsy maintsy tampahatsorana na tsy nisy kilema na tolotra hosorana. Ny teny tonga lafatra dia marina tanteraka. Ny fo tanteraka ary dia fo madio, ny fo tsy mivadika. Mitady an'Andriamanitra izany ary averina amin'ny laona noho ny famelan'Andriamanitra. Ny fiainana tsy misy tsiny dia mipoitra avy amin'ny fanekena ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia manentana sy manome fahafahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra hiaina ao amin'ny fahatahorana an'i Jehovah. Izany hoe miaina ao anatin'ny firaisana tsy misy sakana amin'Andriamanitra sy amin'ny fanekenany teniny. Ny fijoroana vavolombelona momba ny fiainana feno fanoloran-tena sy masina dia mitondra fiderana ao an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tena. Mario fa ny ankamaroan'ny fepetra takiana amin'ny Salamo 5:10 dia omena amin'ny teny ratsy mihitsy aza. Tsy ny nazahoana sitraka amin'Andriamanitra izany fa ny fialana amin'ny ireo zavatra izay ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Dia izany koa no hitaritan'ny lesona antsika androany mba hisaraka, hiala amin'ireo izay zavatra rehetra mety ampisaraka antsika amin'Andriamanitra isika ka hikatsaka manjakariva ny fahamasinany
anova ny toe-pontsika, ny toe-tsaintsika mba ho taratra Andriamanitra. Iriko mba ho tanteraka aminao zany anio. Amena. Diranay tsara an'Ezan-danitra mbola misaotra anao izany amin'izany lesona izany. Misaotra anao ihany koa mampianatra anay ny tsara mandrakariva anatinao. Dia ampio izahay mba hanavao mandrakariva ny fanoloran-tenanay aminao, ka ianao ilay tompon'ny fahamasinany anjaka ao aminay mba hahatonga anay ho masina tahaka anao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.